Tompo manona ny aleloia ary midera sy mankalaza anao izahay. Eny manaja anao satria ianao no Andriamanitra any mendrika izany, fiderana, fankalazana sy fanajana izany. Ianao mantsy no loharano ny famindrampo, ianao nampianatra anay mba hiantra ny namanay ary ho feno fankatoavana anao amin'ny fiainanay rehetra. Kanefa Tompo, tsy araka izany ny namalinay ny antsonao hanaraka ny sitraponao. Ko raha miditra eto an-tranonao izay amin'ity ora sy fotoana ity, dia menatra sy mangahiay ary mitehatratra mangatam-pamelana aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy efa nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Raiso ho vahoakanao indray izahay. Raiso ka velomy omeo aina vaovao indray izahay. Ary amin'ny alalan'ny fandinihana ny soratra masina dia velomy koa ny finoana ao anatinay. Aoreny tsara izany mba hahafahanay mamory vokatra ho anao Andriamanitra. Dia misaotra ny amin'ny anatanteranao ny teninao fa raha misy olona mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Ny amin'i Jesosy Kristy mianohy dia mamalia ny vavakay. Amen. Ny fandaharana mofinaina nitondrantsika ao amin'ny Hosea 4 manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 1:20. Hosea 4 9 hatramin'ny 1:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsatra, ary fahalalan'Andriamanitra no ny fanatitra dorany. Fa ireny dia mivadika ny fanekena tahaka ny Adama, tao ny ivadiany na foizany ahy. Gileada dia tanàna ny mpanao ratsy sady voaloton'ny rà, ary toy ny fanotriky ny jiolahy no fikamban'ny mpisorona. Mamono eny an-dalambe mankany Sekema izy. Eny, efa nanao fahavetavetana koa izy. Tao amin'ny taranak'Israely no nahitako zavatra mahatsiravina. Ao ny fijangajangan'i Efraima, voaloto Israely. Ny aminao ry Joda dia voatendry koa ny andro hijinjananao. Rehefa ampidiko, afy amin'ny fahababoana ny oloko. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo miantso anay ianao, anoloana ny soratra masina, ary omeo anay indray ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao mba hitarika anay, ahitana indray ny sitraponao sy ny alalin'ny fitiavanao amin'izao teny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fampirina izao ny rahantsika amin'ny bokin'ny Hosea. Efa teo isika sa mbola tsy teo? Efa teo e. Ndao ary lazao indray. Aloha tonga dia lazaiko ilay hovalian'ny sekoly alahady 4:40. Toko 4:40. Mba tapina ny dao amin'ny sekoly alahady. Avy amin'ny firenena Isakara, Hosea mpaminany. Mpamonjy Jehova, Hosea. Famonjena. Fototra iombonana izany, ohatran'ny hoe Josoa, Isaia. Ao amin'ny baibolintsika izy dia lasa aloha ny bokin'ny Hosea, fa izay vao any aoriana ny Amosy, fa amin'ny faminaniana dia Amosy no naminany talohany Hosea. Naminany ho an'ny firenena avaratra izy fa tsy ho an'ny Joda tapany atsimo. Ary efa mahay mihitsy reto zanak'Andriamanitra reto. Mbola manana 10 minitra be izao tsika. Rehefa latsaka 10 mantsy vao manomboka ny ao amin'ny taratasy sika. Ory zareo dia tsy mba ao tsena mihitsy tantara malaza ohatran'ny mamperitreritra ao anatiny io. Nasaina nanambady vehivavy janga Hosea. Inona matsika hoe ny afatra ao anatin'izay dia
entina manambara hoe zao ny atao hoe mijangajanga sy ny vokatra izany. Hitantsika eo rehefa avy eo zany hoe inona moa ny hevim-panao amin'ilay fanambadiana OCA. Raha ohatra zany izay dia tokony hoe afaka 10 minitra isika dia efa mirava izay ny fotony. Inona koa inona anie ny afatra mivoatra ao amin'ny afatry ny mpaminany rehetra? Mba avereny kely hoe ilay izy rehefa mitondra afatra ny mpaminany dia inona foana no ambarao? Milaza inona izy aloha dia rehefa avy eo manambara inona? Izany eo ve? Ny mpaminany atao amin'ny boky ny mpaminany na ny mpaminany lehibe na ireo mpaminany madinika dia izao foana ny votoatin'ny afatra. Mpanoty ianareo, zao ny fahadisoanareo, raha tsy mibebaka ianareo dia ho avy aminareo ny tsy mety. Ary ny teny farany dia famonjena sy famindram-po. Izay foana, izay mandrakariva. Famotim-pitsirana ny fahadisoana, fiantsoana hiverina amin'Andriamanitra, fampanantenana, famonjena. Izay foana ny afatra, izay mandrakariva ny afatry ny mpaminany. Ary mbola izay no afatry ny fiangonana mandraka ankehitriny. Filazana amin'izao tontolo izao, fa mpanota izao tontolo izao. Antsoina hiverina amin'Andriamanitra mba handray famonjena fa azo antenaina tsara izany famonjena izany. Inona koa? Mbola afaka miteny zavatra anankiroa, mbola manana 2 minitra kely. Tany sao hoe iza ny mpaminany lehibe dia firy ny mpaminany madinika na mpaminany kely? 12. Tena 12 ve? Eny aleontsika manao fetsifetsy jereo ilay ary amin'ny fiandohan'ny baiboly. Ao amin'ny baibolintsika moa izany dia Daniela ao anatin'ny mpaminany lehibe. Fa mampisalasala ny mpandinika sasany dia indraindray izy ataony any amin'ny bokin'ny tantara. Indraindray izy miovaova toerana izany ny bokin'ny Daniela ao amin'ny baiboly araka ny karazany avy. Da oharintsika hoe jerena kely aleontsika mba manao fikarohana kely vetivety. Ny 4 voalohany Isaia, Jeremia, Ezekela, Daniela. 7 manina moa dia nosoratany Jeremia. Ny mpaminany 12 madinika dia manomboka eo amin'ny Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Naoma, Habakoka, Zefania, Gagai, Zakaria ary Malaki. Izay ilay mpaminany madinika 12. Nahoana no atao hoe mpaminany lehibe ny mpaminany lehibe? Nahoana atao hoe mpaminany madinika ny madinika? Satria ve rimy manam-bola izay vahoaka madinika? Satria ve roa ny ngezangeza rabatana sa efa zokonjokony sa inona ny mahatonga hoe reto mpaminany lehibe, reto mpaminany madinika? Ny votoatin'ny afatra lava ny faminaniana nentindreo natao hoe mpaminany lehibe. Ny abetsahany votoatiny moa izany hoe raha miteny hoe votoatiny tsy miteny avy hatrany hoe ny alavany. Votoatiny izany efa misy foto-kevitra izany. Fa tena hoe ny abetsaky ny faminaniana. Dia mihoatra amin'ireto mpaminany madinika manomboka eo amin'ny Hosea hatrany Malaki izany dia fohifohy ny afatra nentin'ny mpaminany. Tsy ny bikabika ny mpaminany izany hoe madinika sy vaventy, fa ny afatra izay nentin'izy ireo. Izay ny mahalehibe sy mahakely mpaminany. Izay ny nasokajiana ny boky mpaminany hoe mpaminany lehibe na mpaminany madinika, mpaminany kely, mpaminany vaventy. Da oharintsika afaka hiditra eo amin'ny taridalana iombonany sika izao. Toy ny fanaontsika dia resaka sika ny fitarihan-teny, izany hoe ny milaza ny votoatin'ny boky amin'ny ankapobeny. Hosea mpaminany. Fatapantarina izy aloha. Ny anarana hoe Hosea dia midika hoe Jehovah ny famonjena, iray fototra amin'ny hoe Jisoa araka ny lazainy namantsika teo. Avy amin'ny teny hebreo hoe Hosea. Esoa, Jisoa.
mpamonjy izy Jehova ny famonjena. Ny afatry ny boky dia ny famonjena amin'ny alalan'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany ny famonjena. Na inona endrika fitadiavana famonjena eto amin'ity izao tontolo izao sy ny fiarahamonina misy antsika ity, ny vahaolana dia ny fiverenana amin'Andriamanitra. Na olana anao manokana, na ho an'ny ankonana, na ho an'ny fianakaviam-be, na ho an'ny firenena, na ho an'izao tontolo izao, fiverenana amin'Andriamanitra ihany no vahaolana. Izay no famonjena. Tsy ny fisian'ny jiro sy rano, ampahany kely fotsiny izany. Fa ndao hiverina amin'Andriamanitra, ilay loharano velona, ilay fahazavana sy fiainana. Tsy hoe tsy ampy jiro sy rano tsika, fa tsy ampy ilay fahazavana dia Jesosy Kristy, tsy ampy ilay rano velona dia Jesosy Kristy. So dia diso adresy ianao raha mitaky. Na so adinonao ny tena fitakiana fototra. Azonareo ve? Dia ampahafantaro namantsika izany. Tsy diso akory ny fitakiana hoe izay ny tena zo fototra. Fa ny zo fototra eo anatrehan'ny Tompo dia ilay fahazavana sy fiainana ao amin'i Jesosy, ilay rano miboiboika tsy mety ritra ao amin'i Jesosy Kristy. Ambarambara ho any izany. Dana mba manao OCA ihany. Ny fotoana sy ny toerana namina niny OCA. Voalaza namantsika teo koa fa OCA dia OCA tavaratra. Tsy tahaka ny Amosy izy. Amosa dia voalaza ao amin'ny toko voalohany hoe mponiny Joda izy avy amin'ny fireneny Joda, pioty aviavy ilay nataontsika hoe tambanivohitra izy. OCA kosa dia tena tavaratra ary notendrena ihany aminany na hitondra hafatra ao amin'ny firenena avaratra. Lasa loha kely ny faminaniny Amosa fa ny any OCA no taoriana. Tsy araky ny fisehony ao anatin'ny boky izany hoe OCA dia Joela dia izay vao Amosa. Tsy milahatra araky ny fisehon'ny mpaminany ny ao amin'ny Baiboly fa Amosa aloha ny naminany taloha kely vao niditra koa OCA ho valin'ny antson'Andriamanitra, ho vinary. Tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Kristy, manodidina ny 570 talohan'i Kristy hatramin'ny 20 tantara dia ny hoe raha vao niditra teo amin'ny faminaniana Amosa sy OCA dia namotsipotsitra ny fahotan'ny zanak'Israely nampitandrina, fa raha tsy mitandrina ny firenena avaratra dia ho avy ny tsy mety. Fa nandevozan'ny Asirianina io faminaniana io. Tamin'ny taona 227 talohan'i Kristy no babon'ny Asirianina ny firenena avaratra. Ampahadivina antsika fa tamin'ny taona manodidina ny 700 talohan'i Kristy vao babon'ny Babilonianina ny firenena atsimo. So mifangaro amintsika ny hoe Asirianina babon'ny Asirianina ny zanak'Israely, marina izany tapany avaratra. Fa babon'ny Babilonianina koa ny fireneny Joda ilay tokana taty atsimo. Fotoana samihafa nanombohan'ny fahababoana. Ho an'ny fahababon'ny Joda teo ambany vahoan'ny Babilonianina dia 70 taona araka ny Jeremia, toko fa 12 iny. Ilay misy hoe rehefa tapitra ny 70 taonan'ny Babilôna dia ho avy aho. Ilay misy an'ilay hoe raha mbola misy koa ny farany. Zaho manana ny hevitra iverako anareo, hevitra tonga fiadana fa tsy loza nananareo fanantenana ny amin'ny farany. Aiza misy an'iny 29:11 29:11. Ao zany ny milaza hoe 70 taona ny faharetany faminany fanandevozana tany Antsimo. Nanomboka ny 227 no nandevozana ny zanak'Israely rehefa tsy nanaiky hidirantsika rehefa avy eo ny antso amin'ny OCA toko 1:1. Io no diniantsika manokana
atao anatiny tia anjara mofinainantsika ity. Zay zany ny fotoana naminaniana. Jereo tsara fa 30 taona naminaniana Osea tsy nianona dia nanino nitranga ny fahababona. Tsy hoe tory-tenindre mandeha zany fa dia nandritra ny 30 taona masahan'Andriamanitra tamin'ny alalany Osea mpaminany ny fanambarana ny mahampanota fiantsoana iverina ny zanak'Israely, kanefa tsy namaly zany izy dia nodonina natota nazeran'Andriamanitra ny fahababona avy amin'ny Asiriana. Nitoejavatra nisy tamin'ny andron'ny Osea mpaminany. Inona ary ilay fahadisoana be tamin'ny andron'ny Osea mpaminany? Raha ara-toekarena dia naomby ara-toekarena ny firenena avaratra, kanefa tena nikoroso ho ara-panahy izy ireo satria niala tamin'ny fanekena n'Andriamanitra fa nanaraka fanimpody sampy. Tsy nanompo an'Andriamanitra velona tamin'ny fony sy ny fitiavana araka Osea 4:1-5 fa tena nampirafy an'Andriamanitra, nanompo sampy ny zanak'Israely. Vokatr'izay dia nifandrafy koa ny zanak'Israely. Eo amin'ny 5:9-5 dia misy laza hoe tena tanànan-dra izy izy to Gileada dia tanànan'ny mpanao ratsy sady voaloton'ny dra. Toy ny fanotriky ny jiolahy no fikamban'ny mpisorona mamono eny an-dalambe mankany Sekemy. Eny efa nanao fahavetavetana koa izy. Tena tanàna niosondra zany ny firenena avaratra tamin'ny fotoana ny Osea mpaminany. Ny famono ny vahoaka an'Andriamanitra. Inona koa ny zavatra nitranga? Arak'izany dia nikorotana ny fiarahamonina. Mety hoe mbola ratsy lavitra noho ny toetra rà iainantsika amin'izao zany. Ny antony nanoratana dia fampitandremana aloha voalohany indrindra amin'ny Israely ny voka-dratsin'ny fialana amin'Andriamanitra, ny fivadiana tamin'ny fanekena amin'Andriamanitra. Dia nilazainy namantsika teo. Ary nosoratana koa ity boky ity araka ny afatry ny mpaminany rehetra dia ny hoe tiantsika Andriamanitra, ny fiverenana amin'Andriamanitra no famonjena ho antsika. Inona no mampiavaka ny boky? Mampiavaka ny boky tena manaitra dia ny fisian'ilay iraka manokana ho an'ny Osea. Mandiana ianao makavady faran'izay mitsangajanga. Gomera no anaran'io vehivavy io. Na dia efa tao anatin'ny fanambadiana aza dia mbola nisintaka nanarakolon-kafa foana ary nampodiany Osea hatrany hatrany ity Gomera ity. Ny afatra dia ny hoe na dia mivadibadika amin'ny fanekena aza ny zanak'Israely izay tondroany ny tompo hoe vadiny, dia tsy niala tamin'ny zanak'Israely ny fon'Andriamanitra, tsy nivadika tamin'ny fanekena kosa Andriamanitra, fa dia miezaka mampody ny zanak'Israely foana Andriamanitra. Sary ny fitiavan'Andriamanitra manoloana ny ditra ny zanak'Israely, ny fivadibadian'ny zanak'Israely, ny fanambadiany Osea tamin'ny Gomera. Io dia tantara tena miavaka entina mampita hafatra amin'ny zanak'Israely. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fitiavany na dia mivadibadika aza ny zanak'Israely. Dia mifandimby ao anatin'ity boky ity ny famelan-keloka sy ny fitsarana. Hitantsika tokoa ilay Andriamanitra miantso any amin'ny toko 4:40. Andriamanitra tena miantso hoe miverena re, fa ny tanako mbola vonina handray ry fiangonana malala, ry vahoaka an'Andriamanitra, ry Israely, miverena fa mbola vonina hamonjy Andriamanitra. Indreto fanamariana ny amin'ny anaran'ny vady aman-janaky Osea. Ao amin'ny toko 1 misy filazana ny fiankonany Osea. Gomera ny anaran'ny vadiny, raha dika dia hoe ilay mpanao ratsy.
ny anaran'ny zanany voalohany Zaila dia hoe Jezirela, famantarana ny fitsarana amin'ny famonoana tao Jezirela. Hitantsika moa zany eo amin'ny toko voalohany, Hosea toko voalohany dia izao no voasoratra. Dia lasa izy nakany Gomera zanaka vaviny Deblahima ary dia nananaka raha vehivavy ka niterada taminy. Ary hoy Jehovah taminy, ataovy Jezirela no anarany, fa vetivety dia hovaliko ny taranaka Jeo no nirana latsaka tao Jezirela ary atsahatro fanjakan'ny taranak'Israely. Ny toko voalohany zany dia milaza mihitsy ny toy ny hoe fialan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely, fa ao amin'ny toko faharoa izy dia ny fiverenan'Andriamanitra sahady. Mbola toy izay koa ny zanany faharoa izay vavy Loroama, tsy hisy antra intsony, tsy hamindra fo intsony hoy Andriamanitra. Loami, tsy oloko intsony ianareo. Fa voalaza teo hoe ao amin'ny toko faharoa dia manambara mifanohitra amin'io indray Andriamanitra, ataoko hoe oloko ianareo, hamindra fo aminareo tsy hamono anareo Zay zany ilay afatra sahady eo amin'ny toko faharoa, milaza ny fahatezerany Andriamanitra. Fa ao amin'ny toko faharoa dia manambara ny fitiavany sy ny famindram-pony sahady Andriamanitra. Drafitra tsotra ato anatin'ny boky ny Hosea. Hosea toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia mitantara ny fiaina tokantranon'ny Hosea sy ny ankonany araka ny voalaza teo. Ny afatra ara-panahy finosiny izany izay voalaza teo ny hoe milaza ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely, fitiavana tsy miova manoloana ny vadibadian'ny zanak'Israely. Na mitranga mihemitra aza ny vahoakan'Andriamanitra, Andriamanitra dia eo mandrakariva. Na miovaova raha ny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra dia tsy miova. Mety ho fiainako sy fiainanao zany, mbetika mafana indraindray mangatsiaka, fa Andriamanitra dia eo foana amin'ny fitiavany. Mbetika miala, mbetika tonga, mbetika mandositra, mbetika miverina, indraindray manalavitra an'Andriamanitra, indraindray dia manakaiky an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia eo foana. Zay ny afatra ao amin'ny fizarana voalohany, Hosea toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo. Hosea toko faefatra hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo dia manambara ny fahadisoany ny zanak'Israely. Izy io rehefa vakitsika, reto avy ny zavatra ataony ny zanak'Israely, ny tsy mety ataony ny zanak'Israely tany sainy ao. Fa miaraka amin'izay koa ny fiantsoana mbola hiverina amin'ny alalan'ny fampitandremana. Ary ny farany moa Hosea toko faefatra ambin'ny folo dia fiantsoana ny fiverenana sy ny fahavoloan'Andriamanitra amela heloka. Zay ny famaranana. Dia hitantsika amin'izany hoe tsy tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika ny fahotana fa ny famonjena avy amin'Andriamanitra no tompony teny farany. Tsy tompony teny farany faharatsiana Gomera, fa ny famonjena Hosea ny tompony teny farany. Tsy isika ny tompony teny farany momba ny fiainantsika, fa Andriamanitra. Tsy ny vahoakan'Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fiainany, fa Andriamanitra. Tsy Gomera ny tompony teny farany teo amin'ny fiainatokantrano Hosea azy Gomera, fa Hosea sy ny fitiavany. Nahoarisika toerana misy ny andinin-tsoratra masina Hosea toko fahaenina andininy fahaenina. Hitantsika ery amin'ny fanolorana fa tsy nidoniantsika manontolo ny anjara mofinainantsika tamin'ity anio ity, fa noraisina manokana ilay Hosea toko fahaenina andininy fahaenina. Nahoana moa? Rehefa mamaky ny Baiboly isika ry havana dia manandanja manokana io andinin-tsoratra masina io tamin'ny nandraisan'i Jesosy Kristy azy indroa etaona ao am-boky ny Matio. Ny Matio toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo, ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito. Tena hoe andihany ianareo ka mianara ny hevitry ny teny hoe famindram-pony sitrako
fa tsy fanatitra alatsatra misy toyany hoe tsy avy antsony marinao fa ny mpanota baibebaka ao ny tantarany fionan'ny tompo tamin'ny fariseo ao ny tantarany ao anatin'io ny tantaran'ilay nanotazany mpianatra salombary tamin'ny andro sabata nahatonga ny Jesoa ampahatsiahany ty Osea 4:5 ity. Ao amin'ny hitantsika amin'izany fa ao anatin'ilay fizarana mamotsipotra ny fahadisoan'ny zanak'Israely ity anjara mofinainantsika ity. Voalaza ato amin'izao anjara mofinainantsika izao amin'ny ankapobeny fa Israely dia mody miverina amin'Andriamanitra fa tsy tena miverina. Fiverenana ivelambelany fotsiny fa tsy amin'ny fo, amin'ny fombafomba fa tsy amin'ny fo. Zay no fahadisoana tenenin'Andriamanitra ato amin'ny toko 9. Diny voalohany hatramin'ny 7. Ny andininy 9 dia milaza hoe raha izany ny ataonareo dia izao kosa ny lazaiko. Amiko za Andriamanitra tsy ilaiko io fombafomba io. Famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra ary fahalalana an'Andriamanitra. Olo vakitsika le toko 9 andininy 9 amin'ny anaran'ny tompo ana hoe fa famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra latsatra ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra dorana. Zay le andininy 9. Tsy ampy ny fombafomba raha tsy misy fo mankatoa sy feno fitiavana. Inona ny hevitra mivohitra ao anatin'izao andininy izao? Misy foto-kevitra vitsivitsy ireo. Voalohany dia ny hoe Andriamanitra mitady fifandraisana marina amin'ny vahoakany fa tsy fombafomba fotsiny. Za moa dia ohatran'ny fampianarana miverimberina ao amin'ny Baiboly ary mandraka androany aty amin'ny fiangonana izay mifototra indrindra ao amin'ny soratra masina mazava loatra. Andriamanitra dia mitady fifandraisana marina amin'ny vahoakany fa tsy fombafomba fotsiny. Tsy hoe andeha anao fanatitra hitady fihavanana ivelambelany. Fanatitra moa dia tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia ilay atao ho fanesorana ny ota mariky ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Fangatana ny famafana ny ota amin'Andriamanitra. Dia vezivezy eo foana ny zanak'Israely sasatra mitady ondry, voromailala sy ny sisa nefa tsy amin'ny fony akory. Ary amin'ny boky Osea voalaza teo dia sady nanatitra fanatitra tany amin'ny sampy izy no mbola nivavaka tamin'Andriamanitra. Tena nampirafy arabaka teny tahaka ny Gomera ny zanak'Israely nampirafy an'Andriamanitra. Nampalahelo an'Andriamanitra zany fa rehefa fifandraisana marina dia aoka ho fifandraisana fa aza atao ivelambelana izy ity. Rehefa tena fanambadiana dia aoka ho fanambadiana fa aza atao fanambadimbadiana. Zay le afatra anankiray. Ny manaraka fitiavana sy fahalalana no tena fanompoana. Hoe fahalalana dia midika hoe tena fiombonam-po sy firaisana tanteraka amin'Andriamanitra ary fankatoavana. Tsy hoe za mahalala an'Andriamanitra dia Andriamanitra dia fitiavana dia Andriamanitra dia izao. Tsy hoe fantatro izy ohatrany hoe faly mahafantatra anao, tsia. Fa ilay firan-ketam-po, ilay fifandraisana ombany ny fankatoavana an'Andriamanitra ny atao hoe fahalalana eto. Tsy fahalalana an-tsaina fotsiny izany na fifandraisana ohatran'ny fifandraisana tsotra amin'ny fampiarahaba dia izay fa tena fifankazahoana-po ombany ny fankatoavana. Ohatran'ny zavatra manorisoro indrindra dia hoe fametraka teny ny mpivady ao an-trano fa ny anankiray tsy manaraka mihitsy. Hoe mba izao dia ilay anankiray tsy mety mihitsy hoe tsy izany. Io ihany izy fa mbola mibolila ihany. Mba aza atao re ilay izao dia ohatran'izay ty. Milaza fa tian'Andriamanitra nefa miteny Andriamanitra tsy mankatoa akory ny zanak'Israely. Tsy mety zany. Hoy ny tompo eo amin'ny tapany 2, fahalalana Andriamanitra
no ny fanatitra dorany. Na dia le vonona tanteraka aza ny fanatitra, kanefa ianao tsy mankatoa, kanefa ianao hita fa tsy amin'ny fonao, amin'ny fitiavanao feno, tia fifandraisana marina amin'Andriamanitra, no anaovanao zany fanatitra dorany zany a, dia tsy izy zany amin'Andriamanitra. Tsy izy zany, tsy mikaoty zany amin'Andriamanitra. Tsy sitraka Andriamanitra zany. Fitiavana sy fahalalana no tena fanompoana. Ny manaraka dia mbola miverina ihany no hoe toerin'Andriamanitra reny fombafomba tsy misy fiainana ara-panahy. Fandehanantsika mivavaka, fanaovantsika fanompoana endriky ny fanatitra, rehefa tsy ao ny fiainana ara-panahinao dia tsinotsinona zany. Ohatry ny asa soa rehetra, ohatry ny fanomezana rehetra ivelan'ny ara-panahy. Betsaka anie ny olona tsy mivavaka amin'Andriamanitra voalazan'ny Baiboly fa mahavita be lavitra raha fanomezana sy asa soa. Eny fa na dia aty ampiangonana azy. Marina tsy marina. Sady ataony ny aty no ataony ny ary. Ary izy mahafo bebe kokoa. Manoloana ny Baiboly izy dia manome ampiaza rehefa ray alina fa rehefa manompo sampy izy manompo tavoahangy na manompo tavoahangy. Rehefa isotro labiera izy tsy fantatry intsony moa ohatrinona zao ny vidin'ny labiera anankiray. 6 000. Amba afantary moa ry vokovomanga fa ina anaovanareo vokovomanga rehefa vidina labiera tsy. Ohatrinona izy zao? Tonga dia etsy dia efa mijery. Manontania etsy ampivarotra etsy ry vokovomanga. Ianao raha miteny tsy midiko zany hoe mpividy ianao fa mba teneny. Fa ny tiako lazaina dia hoe eto izy mahafoy, eny tena mahafoy. Fa aniverana izy amin'ny fanompoana hafa ataony, nataoko ohatra hoe fahazarana misotro, misy antapitapitrisany angeny ho whisky, misy anetsinetsiny, misy analinalina, fa tsy mampanina azy mahafoy amin'iny. Mbola ampiana sakafokafo, tsakitsako izy misotro fa tsy tsakotsako. Fa zany ilay izy ry havana, za tsy miresaka sampy hafa indray hoe tsy maintsy dia endana mitady gisa mainty ozy indray dadarabe. Aiza misy ananosy be ve? Dana mitady osy ozy ny tratrany rehefa miady aza mba tratrany fanditra tamin'ny silamo ihany ianao fa sainy mitady osy atao inona? Atao sorona. Ratsy zany izy tsy afaka io fa toriana eny fanjakana ohatrohatr'izay. Asynareo izay tratrany fifanoloana tamin'izany fa amin'ny karazan'olo ohatr'izany fa tena tsy manaiky tsy maintsy tonga anao eo zany osy zany. Efa nisy vahoakan'Andriamanitra ny sedra an'izany dia atao hoany zany ry pastera? Hividy osy atao sorona zany. Dikan'izany tena tandremo ny fiarahamonina sao dia tafiditra amin'ny zavatra hafahafa isika. Izay ilay eto hoe fanatitra tsy misy zava-panahy. Tena nitoerin'Andriamanitra zany. Famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra alatsatra. Mila fanekena fa tsy fomba fanehoana ivelany. Fifandraisana amin'ny testameta vaovao efa voalaza tamintsika teo fa ity soratra masina ity dia naverin'i Jesoa ao Matthieu 7:17 sy ny 12:17. Tena zava-dehibe tamin'i Jesoa Kristy no hoe ny famindram-po fa tsy ny fanatitra, ny fitiavana amin'ny fo marina sy ny fankatoavana fa tsy ny fahalevona ny fanatitra manontolo. Ny zava-misy ankehitriny ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana misy an'ireto teboka anankitelo reto izay azontsika eritreretina saintsaina. Fiainan'ny fiangonana ankehitriny betsaka ny olona manatanteraka fivavahana fa tsy mivelona amin'ny fahamarinana. Ahoana ho ianareo? Tonga eto izy fa manahoana? Iainany ve ny famelan-keloka vokatry ny fanatitra ny raisina teto
noraisina teo amin'ny hazo fijaliana vokatry ny rany Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no hoe miaina ny famelan-keloka mantsy dia maninona sy miverina intsony amin'izay efa nibebahana miaina amin'ny fahamarinana ve ny fiangonana fa koa azo atao hoe tena misy ara-panahy ve ny fiangonana raha miala eto an-tranon'Andriamanitra izy mbola tony ao an-tranon'Andriamanitra ihany ve izy eny amin'ny biraony any tokantrano eny an-dalambe ianao zany manao an'izany izy mantsy manao hoe miala ny saritava rehefa ato am-piangonana miditra indray zany rehefa ary ato izy endrika hafa ary izy endrika hafa tsy izy oatra azy eto am-piangonana eto petra dia mipetraka endrerina zany mitsangana dia mitsangana tsy isy oatra azy fa rehefa avy eo mivoaka ny fiangonana hoy Andriamanitra hoe diavany namanao ary izy mihirahira fankahalana tamin'ny 12 oktobra dia namoaka fanambarana indray ny biro-mpiandraikitra foibe hoe ajanony ireny fampiantsiny ajanony fampiantsiny fa ao anatin'izay atao hoe mety fivahany lalan'ny fiainam-pirenena dia eritrereto kosa izay amerenana tsy kelikely ny fihavanana na amerenana avy hatrany ny fihavanana zany hoe tsy tokony hisy iorakoraka zany amin'ilay sarotra be ny fijoroantsika kristianina inona ny tokony anafanganana ny fiverenana ny fihavanana ao anatin'izao fiainan'ny zanak'Israely na fiainam-pirenena votondra tahaka ny tany Gileady zao dia io samy miverina amin'Andriamanitra zay zany raha ohatra ka hijoro ianareo ery andray fitenenana dia ataovy hoe samy miverina amin'Andriamanitra takio ny zo fototra fiainana sy fahavelomana ao amin'ilay fahazavana sy loharano aina zany ho atao alefasany amin'izay ambarany soratra masina foana ny olona misy olona 3 manodidina anao eo dia marina mihitsy ny fitakiantsika hoe fa so adiny koa ny tena fototra dia izay tsy mila takiana fa efa vonona ao amin'i Jesosy fahazavana sy loharano izay mino aty sy angetaeta intsony nahoaritsika inona indray fiangonana matetika dia tsara ny fombafomba fa tsy taratra ny fiainana vaovao mety tsy ianao zany fa misy ny fiangonana toy izany hoe fiangonana dia zasy ianao fotodrafitr'olona tena raha fombafomba dia tsara izy fa tsy taratra ao ilay fiainana vaovao inona ny fiainana vaovao ilay famindram-po ilay fihavanana samy makao azy iny foana ilay hoe apetraka ny tsodrano dia eto ary tongotro tsy mifankalala ntsony ny mpiara-mivavaka fa mba mierikere manahoana famindram-po ny sitrako fa tsy manatitra latsadra mbola hoeny amin'ny fampiarana sika rehefa avy eo fifankatiavana sy fankatoavana fifankatiavana ny olona samy olona fankatoavana an'Andriamanitra izay zany ty Hosea 4:9 lay fitodiana lay tenin'Andriamanitra mitodika amin'ny fiarahamoniny zanak'Israely miosindra misy ady dia aleo famindram-po reny sitrako hoe fa tsy fanatitra latsadra dia hitondra amin'inona zany ilay famindram-po mitondra amin'ny famonjena ny firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra
dia ny anankiray a ny afatry hoseam-paminany dia tena mbola mitombona tsy ny fanatitra amin'ny tian'Andriamanitra fa ny fo feno fitiavana tsy miova ary fiainana ao anatin'ny fifankatiavana feno fankatoavana na teo fifankatiavana sy fankatoavana iza mifankatia amin'ny hafa ary mankatoan'Andriamanitra izay no sitrak'Andriamanitra antso iverina amin'ny soratra masina araka ny Hosea 4:9 dia ndao isika tena iainana fiainana vaovao feno fifankatiavana sy feno fankatoavana an'Andriamanitra. Dia ity ny fanontaniana inona no mahasamihafa ny famindram-po sy ny fanatitra eo amin'ny fiainantsika kristiana ankehitriny sarotsarotra io fanontaniana. Tadidy tsara le soratra masina manao hoe raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao ka eo no mahatsiaro fa misy rahalanao manana alahelo aminao mandihana aloha. Azonareo ve mitompo zany tsy mila ny fanoratenanao fa mandihana aloha mamela heloka ianao. Tsisy dika ny fanoratenantsika raha toa ka tsy namindra fo tamin'ny hafa isika. Dia inona koa ahoana no ahafahantsika maneho ny fahalalana an'Andriamanitra amin'ny asa sy ny fiainantsika andavanandro. Dikan'ilay hoe fahalalana averina indray dia ny fitiavana marina an'Andriamanitra sy ny fankatoavana amin'ny fiainantsika andavanandro. Ahoana ny fanehonao ny fitiavana marina an'Andriamanitra sy ny fankatoavana ho azy. Mahita avaly ve isika? Raha makanikany amin'ny epistily voalohany soratan'ny Jaona isika dia mazava ny valin'io. Ahoana moa ny ilazanao fa tian'Andriamanitra ianao kanefa ny rahalanao izay hitanao aza firy dia sokavy areo ny baiboly fa concordance velona misy ty iray aman-dreny anankiray ty. Vakio e samy mitady sika eo. Zay le izy ahoana ny ainana ny hoe fahalalan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao andavanandro. Tena hoe ny olona mahalala an'Andriamanitra zany hoe tia marina an'Andriamanitra dia tia ny rahalany. Tia ny rahalany. Dia mankatoa an'Andriamanitra koa. Tena hoe io e iainanao ny azo fijaliana. Fifandraisanao amin'Andriamanitra, fankatoavanao an'Andriamanitra ary fifandraisanao amin'ny hafa. Amin'ny lafinina no ahitana fa ny fiangonana indraindray dia toa an'i Israely manao saritsary-piverenana fa tsy tena miverina amin'Andriamanitra. Ohatran'ny sarotra koa zany mamaly an'izany fanontaniana izany. Modimody miverina amin'Andriamanitra fa tsy miverina amin'Andriamanitra. Dia ohatra pratika angamba ny azo amaliana azy no hoe izy sady mivavaka eto nefa koa dia maninona? Tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ataoko hoe manao zavatra hafa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy moa ara-bakiteny hoe sady eto izy no rehefa tonga ny tsinam-bolana dia any ho any amin'ny tendrombohitra masinany. Tsy tenitsony aho hoe ny famadihana. Famadihana moa le miaroaro hoe ndana makany dadarabe dia mety-kodina impito eo amin'ny fasana dia mitondra figo sy fitaratra dia sisa dia mandrovy-tsia avy eo hoe ty hoentinany atao any am-pandriana fa mitondra fitahiana. Ny foto-kevitra fialana amin'ny fatokiana an'Andriamanitra tena lavin'Andriamanitra zany. Fa sady matoky zavatra hafa ianao no milaza fa matoky an'Andriamanitra. Sady mangataka aty ianao
no miangavy mafy anoandry famonjena. Zavatra tena tsy tian'Andriamanitra zany. Mbola misy fiainatsika kristianina tahaka izany. Sady atsy no aroa. Mbola misy kristianina toa ny Gomera. Mandeha kely dia miverina. Tsy metimety ny eto dia laondray aloha ary. So dia tsy metimety ny ary dia laondray aloha ary. Anisan'izany ty famonjena antokom-pivavahana samihafa ity. Zay tsy mitory mazava ny Jesosy famonjena fa mitory sy milaza fampianarana mampiraikitra olona amin'ny zavatry ny tany. Sampine zany. Tsy tao amina hanompo ny olona fa tao amina mba hoe ahemitra fa mazava kokoa dia hoe tsy tao amina han'olon-tena ny olona fa tao amina angataka. Tsy hanolotra zany ny antom-pahatongavana aty am-piangonana fa angataka fitahiana, angataka fahombiazana, angataka fahadadidio. Ny fiangonana izay misy atsika dia mampianatra fanolorana. Ny fakatahaka voalohany indrindra raha te hifampitaizana amin'ny hoe fahafoizana dia ny fahafoizan'i Jesosy Kristy ny tenany manontolo fa tsy vola be an-tapitrisana. Raha mahavita ianao ataovy, tsy voavidy ny volanao an-tapitrisana raha ny Kristy. Mianarany Kristy mahafoy ny betsaka indrindra azonao afoy. Tsy teny zany hoe ny manontolo. Manontolo ny fampianaran'ny fiangonana misy atsika. Fa manandramana hoe ny be indrindra azonao atolotra atolotra. Fa tsy hoe ao anaty pôketranao dia ny kely indrindra. Ny vola ao anaty pôketra no atolotra ao ho an'Andriamanitra. Betsaka ny azo pakam-panahiny zany. Ho moa zany ny mpiara-miasa anankiray tamin'ny tontolo andron'ny PS ve iny sa tsy tadidiko. Zay moa izy iny. Izy niaraka taminay tany. Niarary zato izy no ho an'ny misy sary fiangonana amin'ny vola. Mbatin'io e. Niarary zato izy ny lela vola misy sary fiangonana. Dia tsy haiko moa ny dikan'inona moa ny afatra nameny teo fa ny ahy zay mbola andeha andinika aloha fa tonga avy any tsy mbola nandinika akory. Za koa moa ohatrany tsy nan'ilay karazam-bola rehetra rehetra. Marina ve zany voangy? Azafady hoe mba jereko tokoa ny dian'izao. Fa ny sisa hoy izy sary hafa daholo. Sary fiangonana sa sary rova kosa. Fa misy sary hazo fijaliana? Marina zany. Misy hazo fijaliana kosa ery aloha ery e. Fa aza tenitenenina mpivavaka zany fa sao dia iny daholo ny arotsany eo. Hoe ilay vola misy marika fiangonana arotsaka e. Fa tena tsy voasintoko ilay afatra fa ohatrany tonga fotsiny dia taitra hoe ay tokoa moa zany dia nitoy andrehetra zany tsy voaraiko intsony fa nisy afatra ara-panahy izay nentiny tao anatin'ilay amin'ilay filazana. Dia hatreo ry havana ny fampianarana. Tsara ihany ny manamarika ny hoe iza moa ny Asiriana izay nambabo ny zanak'Israely. Ny Asiriana dia taranaky ny zafikely Noa tamin'ny Sema. Genesis 12:12. Izy zany loharano nipoiran'ny Asiriana. Babiloniana indray izay nambabo ny Joda dia ireo avy amin'ny Babel. Any ny fototra any Genesis 12:12 dia niditra Babiloniana dia nambabo any Joda. Tantara lava be zany raha vakitsika ny dictionnaire amin'ny Baiboly. Fa tena hoe ay ve zany ny andohan'ireto mpamabo ny zanak'Israely reto. Dia manasanareo indrindra nareo misehatra eo amin'ny fandalinana teolojia. Tena hoe alaliny fa tsy hoe tonga ho azy eo ambany masika ny hoe Asiriana nambabo ny avaratra, Babiloniana nambabo ny Joda. Fa andenge alaliny hoe
fambabonany tapany avaratra moa zany dia voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo ary voambareo hoe ny tendrombohitra rehetra izay nisy tany Asiria no nametrahana ny zanak'Israely nalaina ho babo avy any amin'ny tanindrazany dia napetraka teny amin'ny tendrombohitra sy ny havoana samy hafa teny ny zanak'Israely azoko babo. Rehefa tonga ny Asiriana ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo, izay ny hoe ny boky ny faminaniana, boky ny mpaminany dia mifandray amin'ny boky ny tantara. Raha Hosea zany dia ny tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo no ilafian'ny tantara ny faminaniany Hosea. Ilay fahatongavan'ny Asiriana nambabo ny firenena avaratra. Ifarana ary ny fotoanantsika ny oatra kely fa elana tsiny fa rehefa mandinika manokana nareo dia tena hitanareo mihitsy andray tena mahagaga mihitsy zany tantara tondran'Andriamanitra ny tantara zany. Hivavaka isika. Tompo misaotra no fotoana nahafahanay ny ara-nandinika indray ny soratra masina, misaotra no fandraisana anjara ny vahoakanao tao anatin'ity fotoana ity, fa misaotra indrindra koa no menao anjara tsara izahay navelanao hitanila teo tongotrao Jesoa mba handray ny fampatsehivanao fa ianao ihany no miantoka ny famonjena zato isan-jato amin'izay fitarainanay, amin'izay fitalaonay na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-nofo ara-tsaina dia ianao no loharan'izany. Fa mangata-pamelana aminao izay ny faratsiana miseho eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainanay isan'ankohona sy isam-pianakaviana ary indrindra amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena nametrahanao anay ankehitriny. Amindra foana ianao ary hiantra anay araka ny haben'ny fitiavanao. Mampahereza amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba ho mpamindra fo tahaka anao koa, Andriamanitra mpamindra fo. Mampahereza amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba ho feno fitiavana marina anao ary ankatoanao amin'ny fiainanay na tiam-piangonana na ny indrindra ny velan'ny tranonao Andriamanitra. Petraka eo am-pelantananao ny tontolo andronay, mbola ho arovanao izahay na mivoaka na miditra ny firenenay ary ny fiangonanao. Rainay izany an-danitra, mamasinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anona sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo any ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny taviny aminareo ny Tompo, hamindra fo aminareo. Hanandratra ny taviny aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.